Torohevitra avy amin'ny antoko politika, fiarahamonim-pirenena, fikambanana samihafa mikasika ny fitoanan-dom-pirenena, anavaozana ny lalàna mifehy ny fifidianana, araka ny fanamafisana ny komite teknika iombonana sy ny fehi-kevitry ny dinika no tanterahana ny 30 jona 2024 lasa teo. Azonao atao ny mandevy izany amin'ny adresy mailaka comité technique mixte @gmail.com na miantso ny larantaby 034 48 562 alohan'ny 10 septambra 2024. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny MBS miarabanao tonga soa indray tao anatin'ny fotoana ny fampalalama avao manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny amboty eo amin'ny fahaenina amby 20 taona ny mpanjaka vavy Elisabeth II, ny Prince Charles 17 taona no andimby azy ka Charles III no anarana entiny amin'ny maha-mpanjaka azy. Andomiaratina eo amin'ny sarin'ny France 24. Folaka ny andrareziny ny ambomaly ariva ny mpanjaka vavy ny Angletera Elisabeth Alexandra Mary, fantatra amin'ny anarana Elisabeth II, teo amin'ny fahaenina amby 20 taonany tao Balmoral Castle any Scotland, izay nitoerany nandritra ny 3 herinandro izay. Tamin'ny 10 ora sasany ariva orany antoerana, izany hoe tamin'ny 4 ora alina, oreto Madagasikara no nanambaran'izany tamin'ny fomba ofisialy. Ratsahifina ny momba azy. Tiraka ny 20 aprily 1970 tany Londres. Niakatra teo amin'ny seza fiandrianana ny 9 febroary 1970 teo amin'ny 15 taonany, taoriany nafatesany mpanjaka George Sisirainy. Izy no mpanjaka nanjaka ela indrindra teo amin'ny tantarany Angletera. 70 taona sy 7 volana miampy 2 andro nanjakany. Voatsela ihany koa no nankalaza ny 70 taona nanjakany i Elisabeth II. Nanambady any Prince Philippe izy ny 20 novambra 1770 ary mananjanaka 4. Mpanjaka vavy ny fanjakana Royaume-Uni any Grande-Bretagne sy Irlandy ary fanjakana 4 amby 10 hafa fantatra amin'ny anarana hoe Commonwealth. Prime-ministra 10 ny fandimby tao Angletera nandritra ny nampanjaka azy, izay nanomboka tamin'ny Churchill ka hatramin'izao nahavoatendry any Liz Truss, prime-ministra vaovao izao andro vitsy zay. Ity farany ihany koa izay fanoraisiny ity mpanjaka vavy ity, ary isan'ireo olo-mpanjakana noraisiny tamin'ny fomba ofisialy farany tao lohan'ny namoizany ainy. Olona miavaka, anisan'ireo nametraka lova tsy ho efafana ho an'izao tontolo izao ny mpanjaka vavy Elisabeth II no ny fananany toetra miavaka, na izany teo amin'ny fifandraisana na teo amin'ny fitantanana, indrindra ny fitiavan-tanindrazana izay nasehony hatramin'izay nahampanjaka azy. Mpitondra fanjakana, olona ambony maro maneran-tany no nanome voninahitra ary nahatsiaro azy manoloan'izao fahalasana izao. Hita taratra tao anatin'ny rehetra ny fiombonam-po nanomboka omaly. Ny Prince Charles Philippe Arthur George araka izany no lasa mpanjaka Britanika vaovao, ary Charles III no anarana hoentiny manomboka izao. Izy no mpanjaka Britanika fahatelo nisalotra io anaran'io. I Charles I izay nanjaka tamin'ny taona 19 sy 900 hatramin'ny 770 a Charles II nanjaka tamin'ny taona 9 sy 900 hatramin'ny 520 sy 900. 70 taona ny Prince Charles ary manambady any Camilla Parker. Fantatra fa rampitso no anambaran'izany amin'ny fomba ofisialy. Isanao anatin'ny 10 andro Angletera manoloana ny fahalasan'ny mpanjaka ao amin'izao. Tiravany fa tsy nalavitany kosa niraky ny Filomary Karavalomanana fa tonga nitsidika sy nampahery ireo mponina ikongo manoloana ny vonamahazo azy ireo. Nateo aza ny fahorinan'ny ainana tsapa homanana havana misy mampahery toy izao ireo mponina Andomiaratina sy Andry Rakotomalala.
Mampatsiahy tamin'ny andro ny fanjanantany sy ny ramandrika ka nafatesana olona maro ny zavaniseho tao Ikongo ny alatsinainy 7 aogositra lasa teo. Atody miady amam-bato ny mponina, everina fa ireo mpiaro azindriamantsy no mampitodika ny vavambasy taminy. Fihetsikanana fitohina sy niteraka alahelo teo amin'ny olona maro. Tsirariny hoy ny filomarika Ravalomanana ny fihetsika tao amin'ny vahoaka. Tanana visy havanana ka izay didy marary ny fitenenana malagasy. Ka tsy natombotsiraka ny filomarika Ravalomanana ka nampahery azy ireo nanoloana izao vona izao. Ka dia mahery izy nareo satria fantako fa anasa fotoana sarotra misy anareo amin'izao fotoana izao. Fa ny fihina, ny pahoriana, andibirina, ny fijaliana ny fanafody entina hitsavona tena. Ka dia nareraka andreo ilay délégation reo izay tarihan'ny solombavambahoaka tim tena fantako ity ny fahoriana mahazo azy. Nafotoana ihany aho. Ba entina andraisana anjara amin'ny fitsaboana anareo. Ka raha ohatra mbola misy azo fanampoina dia aza matana fa manafina anareo fanta fa tsy mahafoy amin'ny komba, malala tana ny komba rehefa nandeha tany aho. Zay napaty aho hoe aleo nareo mandeha makany mba mijery. Aza jerena endrika amin'ny lafiny hoe politika izy a. Dia zay milana azy io hoe tsy mitovy ny fomba fijery. Fa amin'ilay manofonofo, olombelona, vatana sy raha. Tena mirary tena ifakatinareo ifanapoka, ifapitapy. Mafy ho an'ny fianakaviana, ny mpiray tanàna, fiarahamonina ary ho an'ny malagasy izany mamoyavana izany. Tsy nahatsiaro irery anefa fa misy ray aman-dreny mahatsiaro ao anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka izao. Ery amin'ny vavahady ny gendarme ilay nanaovan'ilay zone rouge. Ambadika ao ny gendarme dia nandefa solon-tegna 3 lahy ray aman-dreny ifampiraharaha mba hamoana an'ilay dahalo. Dia ny fitahina zany ny vahoaka. Ary nisy filazana hoe asangany aby ny armanareo, magnatogna aty anareo, magnatogna aty amin'izay. Dia nagnantegna zany ny vahoaka fa hoe hamoaka ny dahalo. Dia nisy ihany le sommation. Nisy le sommation fa tsy raha fantatry ny aty moa zay hoe misy sommation na sasana amin'izay. Dia raha nisy sommation dia nilefa. Satria tsy mbola mahino pobasy firy ny aty satria atany zone blanche taloha. Dia raha nilefa ny olo dia lasa amin'izay ny rafale avy aty afara. Rehefa be ny ripaka teo, rehefa nangingigna, tonga dia nafindra ny gendarme aria afaran'ilay materia lay zone rouge. Tena fahasahiranana be, tena tsy nandaniana volana dia vafiny aza nikarakarana an'io fa dia fatsy ny tranga. Ka raha avy aty ianareo fa mampinona ny rano anay zay nanana amin'iny fahafatesa misaotra ny fihavianareo aminazy angatahnisy. Nisiraka manoka ny filomarika Ravalomanana tany an-toerana. Nidinay fotony ny aino sy nampahery ireo mponina sy ny fianakaviana. Tsy nitondra an-tanam-pola nefa fa nitondra ny voatsirambiny tanana. Nanoana ireo mbola manaraka fitsaboana sy ireo manamanjo ary ireo mpiasa ny fahasalamana tao an-toerana. Amin'ny alahelo tokoa, amin'ny kalahelo no hiavinay aty aminareo aty amin'ity lay mitoraka ity. Noho ny voina ny tranga taty amin'ny tanànan'i Ikongo, taty amin'ny vahoakan'i Ikongo ary hamafisina ny fitondrana ny teny fampaherezana sy fampiononana ary fiombonana avy amin'ny filomarika Ravalomanana. Fa hoy izahay hoe ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Hoy ianareo hoe mamango vangy miavy matetika. Avy tamin'ny kalahelo zay hoy ateo manantena fa hiavy ampifaliana ny ray andro any, ampifaliana no eo antsika. Tao anatin'ny fanajana ny fomban-tany no nanatanterahana ny fidinana ifotony. Nisy ny fionana tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana, ampanjaka tao an-toerana. Hita taratra tamin'ny fiona ny fiombonam-po sy ny firaisan-kina teo amin'ny rotonta. Androany dia nisy ny fomba fafirano tsy maintsy atao amin'ny voina toy izao. Fa mampiteny mona ihany koa ny ara-tsindalana mampitoy ny fanadinana sy Ikongo amin'izao fotoana izao. Lalana mirefy 520 kilometatra monja kanefa mitovy ny oralany anaovana ny mahajanga miazo Antananarivo. Asina Andriamalala sy Manofo Andriamalala. 520 kilometatra monja ny lalana mampitoy ny fanadinana sy ny distrikan'i Ikongo kanefa atao adiny 10 raha maina ny lalana. Ratsy tena ratsy ny lalana ary na fiara tsy mataho-dalana aza tena farak'izay sahirana vao afaka.
Tsy mety ay mora aloha fa sao de bripa. Ay mora aloha fa manaraka transa tagny. Sai. Ao. Deve che mi alle poi. Non sapete le fai? Allora adesso aí escuta. Não, aí escuta. Sai, leva. Leva nu. Tsy ny fiara rehetra no afaka amin'ny lalan'ny fanadina sy ikongo ary tsy ny mpamily rehetra ihany koa no afaka amin'izany. Tamin'ity diany iraky ny filomarika Ravalomanana amangy ireo vahoaka ny ikongo ireto izao dia tena sahirana tanteraka ny fiara tsy mataho-dalana. Lavaka goavambeny mameno lalana ary tena lalina satria dia difotra hatramin'ireny camion ireny rehefa voatery milatsaka ao anatin'ireny lalana ireny. Ankoatran'ireo lavaka goavambe sy fotaka mandrevo dia feno vato ihany koa ity lalana ity ka mitarika ny fahavakisany kodiarana. Anisan'ny tratran'izany izao ity fiaran'ny solombavambahoaka Jerry Andriambolaina ity. Vaky ny kodiarana ary tsy hafanetsika atao anatin'ny fotaka mandrevo intsony raha tsy nitarisina tamin'ny camion. Tsy misy tsy vakivava amin'ny aratsiny ity lalana ity. Ny moto ihany no afaka mivezivezy eto saingy mbola atao adiny 4 be zao raha tsara ny andro. Ty lalana ity zany efa ela be ty, efa atao hoe amantaonany fanamboarana farany zao ohatran'ny nisy entreprise saiky amboatra dia ohatran'ny niala ho azy ty tsy fantatra hoe tamin'ny roa taona angamba izy zay. Rehefa vavaratra zany neto
dia ohatr' izao foana satria eto tia misy rano mandeha ambanin'ny tany dia tena ampily le ranonorana dia zay foana zany lasa canal foana ty rehefa favaratra ohatr' izao. Tena betsaka mihitsy ny tomobile simba eto zao misy camion misy tapaka ressort ny tomobile kely moa zany dia efa tsy tafitsofoka eto fa dia eto ihany dia mijanona. Tsy maintsy atao lasa fivelomana satria le olona ohatranareo zao mandalo eto tsy raha tsisy le fokon'olona dia lasa ohatrany lasa antom-piveloman'le fokon'olona zany le zavatra ohatr' izao. Vavany Andrajoelina nefa no nilaza fa tsy hisy distrika adiny intsony amin'ny fampandrosoana. Koa apetratsika aminy ny teniny manao hoe mbola misy fanjakana ve any Ikongo. Ireo engin mpanamboatra lalana matsy dia ampiratiana eo amin'ny lalana miditra ny Ikongo fotsiny efa nanomboka tamin'ny volana Martsa ary tsy niatsika teo intsony. Pejan'ny raharam-pirenena kosa indray mezaka manakona ny tsy faiza mitantany amin'ny alalan'ny filalaovana serasera-trany ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Nanamafy indray mantsy ny Italiany serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Omaly fa tsy misy krizy eto Madagasikara ka tsy ilaina ny fikonan-doha nasionaly. Namaly izany androany ny mpanao politika Alain Désiré Rassambany ny Tsiprianzay ary. Nanamafy nefa nolazain'ny filohan'ny Repoblika indray Omaly ny Italiany serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Nambarany fa firenena tsy mena anaty krizy politika i Madagasikara ka tsy ilaina akory ny fanaovana ny fikonan-doha-pirenena. Mahagaga ihany zany valikafatra avy amin'ny mpitondra fanjakana izany ho ny mpanao politika satria toa minimikipy manoloana ireo krizy maro lafo miseho eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana. Ny akagana aloha zany ianao ve mitondra firenena tompoko dia mbola mahasahy miteny hoe tsy mandalo krizy Madagasikara. Raisiko fotsiny anankiray raha lafin'ny politika. Ny krizy institutionnelle any misy amin'izao fotoana zao satria ny antony ny ao amin'ny Assemblée nationale zay fanjakana fahefana mpanao lalàna misy tsy fahatokisana eo anivon'ny gouvernement. Zay le crise de confiance zay le crise politique zao zay. Ao anatin'ny fanatanterahana ny programme ny mpitondra amin'izao fotoana zao. Raha ohatra hoe amina fampandrosoana amin'ny ankapobeny io problème na crise alimentaire sy malnutrition tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo efa crise io. Matoa mipetraka reny tsy mipetraka tsy maripotra zany ny politique publique na ny programme ampanjakana hoentina mamaha lay olan'ny vahoaka sy ny firenena ray manontolo. Singa zany fa anisany ohatra fotsiny entiko malinina zany fa diso ilay fomba fiteny mialatsina satria firenena no haintsika tsy tokony sarotsaromana amina lafy miserasera ny zavatra misy marina eto amin'ny firenena. Izay ny fanjakana takomana amin'ny filalaovana serasera-tany ny fiainam-pirenena ankehitriny. Tsy ny krizy politika izay voalaza etsy ambony ihany anefa no misy eto Madagasikara. Saika nisehatra rehetra mihitsy no tsy mety tafarina na izany ara-tsosialy na izany ara-toekarena. Niteraka krizy ary ve sa tsy ny doublon? Niteraka krizy ve sa tsy ny fatiolona ny kararana tany Akazobe? Ary tsy krizy ve ny vonomoka ny seho tany Ikongo farany teo? Ary ny volamena amampolony kilao tavavoaka eto Madagasikara? Tsy lazaina intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny maro hafa. Feny, krizy maro lafo no iaina ny vahoaka malagasy na inona lazain'ny fitondrana. Izany rehetra izany no ilaina ny hevitry ny rehetra ahafahana mikoan-doha anarenana indray ny firenena. Fifidianana madio, mangarahara ary ekeny rehetra no tanjona mba hisian'ny fitoniana ary ahafahana mandinika sy mijery vahaolana maritra ho an'ny firenena. Nanatanteraka fivoriam-be tsy ara-potoana tetsy Anosy androany ny sendikany mpitsara eto Madagasikara. Ny vohitra nandritra izany fa miato aloha ny fanaovana ny kopy fahobe sy ny karapanondrom-pirenena. Noresahin'izy ireo ihany koa ny momba ilay fanangana ny fanjakana, fitsarana manokana momba ny atany Siasary sy rindratsara ny Andry Rakotomalala. Mbola tsy mazava amin'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara lohatreto ny pitsopitsony rehetra mahakasika ny fikasan'ny fanjakana, anangana ilay rafi-pitsarana manokana momba ny atany. Tetikasa efa notsipahany sendikany mpitsara tamin'ny alalan'ny fanambarana nataon'izy ireo volana vitsilasa izay no ny antony maro samihafa. Efa nisy ihany ny fankakevitra nasionaly nokarakarain'ny fanjakana sy ministeran'ny fitsarana mahakasika io fitsarana manokana momba ny atany io ny volana Jona lasa teo. Saingy tsy fantana mazava ary mbola tsy tantaratra ny fanantanteraina ireo fekevitra nivoaka nandritra izany. Io indrindratsika aiza le izy satria tsy fantatra mazava ny confection ny tena rapport ny tonga any amin'ny fitondrana sy ny sisa hoe izizitra anao an'izy ihany ve izy sa hoe tsy ho atao izy sa hoe misy mesure alternative. Izay ange d'accord mihitsy ny fitsarana
d'accord mihitsy hoe tsara raha misy ny célérité eo anivon'ny asa-pitsarana fa reo vao affaire civile ady matio zany a dia niteny foana c'est un procès de partie. Ny olona mpiady no mety mahela ihany koa sy mahangana n'io raharaha io ary ny ady tany a izay mafisina hoe raha 10 isanjato ny ady tany misy eny amin'ny fitsarana fa tena amapolopolo isanjato maro ny mamena ao ambadika io faux usage de faux resaka pénal ka io ny fo atsika amin'ny resaka pénal dia misy ny principe ara-dalàna miteny hoe le pénal tient des civils l'état tsy afaka tsaraina indray le affaire civile raha tsy voaregle ny affaire pénal. Ny atana tohatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny double degré de juridiction, misy ny première instance, misy ny appel, misy ny cassation. Tsy vita anatina herintaona zany na 2 taona satria eo ny fahabetsahany dossier zany zavatra zany ange ny ilana yakony aloha hoe mba aiza ny hetsika ataon'ny eo anivony mpanatanteraka mba ahafahana ihany koa miditra ao anaty fandraisana anjara hampianatra ny vahoaka hoe zao ary le zavatra misy. Akoatra izay nanapa-kevitra ny ampiato ny fikarakarana ny karapanondrom-pirenena sy ny kopy fahobe asitrahany olo-pirenena ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ihany koa ny eo anivon'ny fitsarana. Lafin-javatra maro no mbola mila fandaminana sy fandiniana mba hialana amin'ny mety tsy fahatomombanana orinao ho ihany ity filohan'ny sendika ny mpitsara ity. Mbola petsaka moa zany pitsopitsony ao anatiny fanaovana ny kopy fahobe sy karapanondro fahobe io a dia nanapaka izahay aloha hoe aleo aloha miato ny fanatanterahana an'le izy mandra-pahita mazava tsara hoe ahoana tsara ny lalana tena izorana mba hialana indray avy eo hoe satria izy io moa zany fitsarana no ifaharana amin'ny majugement azy amin'ny madidy azy a dia mba hialana indray avy eo sao dia misy fanilikiliana ty aminay hoe tsy mety manome le mpitsara, tsy mety manao ohatr'zao le mpitsara na hoe olona efa ohatr'zao hoe dia tokony mbola azo ohatr'zao tsy ahatela angamba le fiatoana satria question d'organisation le zavatra fa zay tsy sakana akory amin'ny fanatanterahana an'io satria fototra ho an'olona ny misitraka karapanondro sy misitraka kopy. Nanatanteraka fivorimbe tsy ara-potoana tetsy amin'ny fitsarana tampony Anosy Moandroany ny sendikany mpitsara eto Madagasikara. Nodiniana nandritra izany ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana amin'ny ankapobeny sy ireo fitakiana samihafa hangatahana izy ireo amin'ny fahefana mpanantanteraka. Fa efa mandeha ny fiomanana amin'ny alabato ataon'ny fitondrana ankehitriny ho ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity efa misy sady ny fanaovana karapanondro tonga eny anivon'ny fokotany izay ahinona mafy fanaovana doublon. Aziramainy Minjanary sy Andry Rakotomalala. Mbola vao fanomanana dia efa mandeha ny fanaovana osika ho amin'ny fifidianana ataon'ny fitondrana sy ny ekipany. Tsy niolona tamin'ny fahazahoana ny mpikambany HCC sy ny Chenir Rajoela sy ny namany fa efa mandeha ihany koa ny fanaovana karapanondro amin'ny olona mitovy anarana eny anivon'ny fokotany. Amin'izao fotoana izao tompoko dia ny karapanondro raha misy olona anankiray hoe Rakoto maka sary izy dia alainareo sary zany anaovana an'le karapanondro mba ho fanavoazana ny lista électorale dia asaina amin'ny solo-akanjo le olona dia miova akanjo ny 5 olona iny 10 dia mimena vola vao miova akanjo anankiray dia mena 5,000 dia mena 2 vola le olona ao anatin'le izy dia le olona iny zany le olona 5 aminy zany dia anaovanareo karapanondro hafa zany le olona iny ao anatin'le izy anamboaranareo lista misy zany eto tany Vrevora dia efa misy any amin'ny 5e arrondissement dia efa misy any amin'ny district hafa dia efa misy anaovanareo an'izay efa fantatra nge dia zavatra ho ataonareo Tsy azo antoka ny HCC ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Ireny farazavana izay natao ireny dia midika mazava fa miandry ny fanapahan-kevitry ny mpitondra ankehitriny fotsiny izy ireo amin'ny fiandaniana. Ary raha ilatsaka zany izy dia toka dia mazava nge zany fa hitongilana nge zany ianareo dia mazava be mihitsy zany ny tenin'ny Union Européenne. Ilay izy tsy zakely ny vahoaka malagasy fa zarepirepenareo ao anatin'le izy. Reo mpikamban'ireo dia ny fitondrana daholo nge no tao anatin'ireo no ao ambadikinareo reo jereo zao ny CENI sady juge parti nge zao ny filohan'ny CENI tsarovy fa ny filohan'ny CENI nge ny vadiny ministre ny fonction publique juge parti nge zany fa ankoatr'ireo dia nanamafy ihany koa ity solombavambahoaka ity fa tokony ametra-pialana ny ministry ny varotra sy ny fanjifana raha ny vidim-piainana tsy zakany vahoaka izao no lazainy fa sazany vahoaka malagasy ny vidinentana eny an-tsena ankehitriny. Ianao no miatana, ianao milamina dia raha ianao fa
ny vahoaka malagasy mahazaka ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Ka hoe hoe raha ministra tahaka izany ve no atao ministra tsy mahalala ny fahasarana ny vahoaka ve? Ministra tsy mahalala ny filanan'ny vahoaka ve? Ministra tsy mahalala ny entam-barotra rehetra isan-karazany ve? Ny ministra tsy mahalala ny vidina lavanilina ve? Ny ministra tsy mahalala ny vidina vary ve? Ministra tsy mahalala ny vidina menaka ve? Ny vidina legioma ve? Zay miakatra. Ministra tsy mahalala ny ofatrany olona zay miakatra ve amin'izao. Ny ministra tsy mahalala hoe misy délestage nge amin'izao fotoana izao tena entsany. Rano tapaka lava ny fakturan'ny jirama miakatra lava. Ministra tsy mahalala hoe tsy misy fandriampanemana eto Madagasikara. Mendrika ho ministra ve ianao amin'izany? Mahakasika kosa ny Raharaha Ikongo dia tsy mazava mihitsy ny tena fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana momba ity raharaha ity. Misy olona amin'ny baiko zany, olona ambony zay ny baiko, zay nampitifitra ny gendarme tao anatin'izay. Dia mahagaga antsika dia hoe maninona chef district ihany no nesorina. Sy ny taleparitra ry zareo ny filaminam-bahoaka. Ny filaminam-bahoaka filaminam-bahoaka zany efa zandary no nitifitra. Miantsoatra ny irosona amin'ny fikonam-pirenena moa ity solombavam-bahoaka ity, ary nanamafy fa tsy maintsy irosona io raha tiana ny isin'ny fifidianana madio ka tena ivoan'ny safidim-bahoaka marina eto amin'ny firenena. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray raha mbola variana ny tokana ny lalam-pirenena mampifandray any Vohemara sy Ambilobe, ny délégation avy amin'ny fitondram-panjakana no tarihan'ny filoha Andry Rajoelina dia loza tampoka kosa no nahazo ny mponina tao amin'ny faritry Betsiaka 20 kilometatra eo miala Ambilobe mahita teraka ny tanàn'Ambilo ao amin'izany commune Ambanivohitry Betsiaka izany. Raha vasikila ototo ny trano falafa na vita amin'ny ravipotsy saika tompon-tany sy mpitrandraka volamena no ny akamaroan'ireo haniarambona ireo. Hatreto dia tsy mbola fantatra ny fototry ny afo ny teraka izao fahavoazana izao saingy efa mandeha ny fanadilina ataon'ny tompon'andraikitra any an-toerana. Fatotosan'ny tolakandro teo tena tsy mba zaza ny fifanaovan'ny ny mpiara-miasa eo amin'ny STAT sy ny CIDST izay fitoeram-pikarohana sy famoahana antotan-kevitra aran-tsiatifika sy teknika hanamorana ny famoahana fikarohana ny tanjona ary ampiana ihany koa ny fandanimbola. Raha vora zafimainina sy tahirina. Zava-dehibe ny fanana antotan-kevitra voangina meloa ahafahany mampity izany ho andro pikarika eto amintsika. Antapitrisany manao fikarohana iray ary mandany fotoana ihany koa. Ny fikarohana zany dia hitantsika manana valeur scientifique azy zany dia tsy hoe zavatra atao petatoko na hoe zavatra alaina etsero fotsiny no atonta ao anatin'ny fikarohana fa zavatra tena mba hoe io tokoa ve ny zavatra misy any anatin'ny zavatra tena misy marina any amin'ny fiarahamonina, na io amin'ny lafiny ara-pahasalamana na io amin'ny lafiny ara-tsosialy. Zay anefa ny raha particulier no anao étude. Voalohany misy biais BDB zany ao fa itony biaisé kokoa zany ny enquête raha ohatra ka zaho manokana manao azy satria tsy ho tapitra ho vitako daholo ny zone rehetrarehetra zay misy eto Madagasikara sy ny sarangan'olona rehetrarehetra misy eto Madagasikara zay rehefa manao enquête moa zany tsika dia hoe misy an'izay hoe tokony ho représentative zany no enquête fa tsy hoe vondron'olona eto Antananarivo ihany no alaiko satria eto no vitako satria za tsy afaka andofre any amin'ny province na malalaka ao rehetra ny vokatry ny fanadihadiana natao teo anivon'ny STAT saingy ao anatiny tsy ambaratelo kosa nanaovana izany ary mila fanamariana mazava ny ilana ireo atontanisa. Au lieu de hoe ianao misy zany no andeha anadiady tokantrano miisa 21 000 any amin'ny 22 régions afaka omena ianao ny base de données fa zany hoe io no misy condition maro ao anatiny tsy maintsy alaina ny confidentialité le olona le tokantrano sy le olona nadiadina fa ohatra hoe tonga dia données brut izy eo zany no hitantsika mba hahafahan'le olona rehetra zany izay resaka fikarohana ara-siantifika no ezahinay takarina zany ny fampiasana an'ireo données ireo fa tsy misy antony akory hoe itenenana fa ny hafa koa tsy afaka hanao an'izany. Pejany sosialy kosa indray tsy afabela amin'ny fatapahan-jiro Antananarivo renivohitra sy ny manodidina mandrakandroany. Ora roa hatramin'ny ora efatra eo ny fatapahana ho ana faritra sasantsasany ary miverina indroa na intelo izany ao anatin'ny iray andro. Nanao ny fanadinana mikasika izay indrindra androany raha vora zafimainina sy tahirina. Zon'ny pirenena tsirairay avy no misitraka vaovao. Voatery miolona amin'izay fahatapahan-jiro tsy misy ora raikitra nefa ny akamaroany
any ka tapatapaka ny vaovao na ihany koa tsy maharaka ny olom-pirenena. Tamin'ny voalohany izy amin'ny alina be foana ny tapaka dia ohatran'ny hoe tsy dia naninona. Dia avy eo lasa indraindray ary tsy mahita vaovao mihitsy fa ao anatin'ny fotoana an'iny ny tapaka. Dia amin'ny 9 dia androany izao dia tamin'ny 7 maraina indray ny tapaka. Faharetan'ny fahatapahana aloha tsy voafetra hoe ana fa izay aingan'andrindro amin'ny adiny 2. Tena tsy nininona hita mihitsy na maraina na hariva dia tena tsisy tsy mahatsy vaovao izany aloha dia tena tsy maharaka intsony raha tsy sendra mijery FB aty am-piasana nga. Tena ilaina ny vaovao satria alalana indrindra moa izao ny anahy izao ny zavatra iainana eto amin'ny fanjakana izany na fotsiny ary ny fiainana andavanandro izao adi-piainana efa tena efa enjana be izao zany raha malala efa dia efa miezaka fotsiny ny olona tony fa raha ny zavatra misy efa tena tokony efa tena ratsy noho ny teo aloha. Mijaly amin'ny vaovao ka satria misy fotoana indroa tapaka na dia weekend aza ny tena mba an-trano ao mbola tapaka ihany dia manahirana be ilay izy. Tsara mifantatra vaovao fa zavatra misy amin'ny firenena ve dia tsy tokony ho fantatra e. Zava-dehibe fahafantarana zany mba hafantarana hoe inona ny tokony atao, inona ny zava-misy. Tsy maharaka konenay rehefa tapaka adiny 2 adiny 3 indraindray amin'ny 20. Tsy maharaka vaovao mihitsy koneny raha mifaritry iny aminay Anosy zao manomboka amin'ny 10 indraindray amin'ny 7 alina vao miverina ny jiro. Tapaka amin'ny 2 maraina dia tsy miverina raha tsy amin'ny 9 maraina any tsisy hijerevanao vaovao zany mihitsy. Na ny ampiasa koja zavatra ohatrana ranao tsy efa ho simba atao le amin'ilay tsy dia mandeha amin'ilay jiro tapaka le izy. Lazaina fa simba trano ny fitaovana mampita herinaratra raha anontaniana mahakasika ny fahatapahan-jiro lava reny ny tompony andraikitra eo anivony Jirama. Rehefa tsy antra ny fitaovana, misy hafa indray simba na ihany koa lazaina fa misy misompatra ny orinasa ka ny mpanjifa no mitsinja ny vokatra izany. Etsy ankilany, zara ny fanjakana za tsy maraka vaovao angamba ny olom-pirenena, betsaka tokoa no mihaino sy manaraka ny fahitalavitra ireo manohitra ny fitondrana ankehitriny. Ny eo aza sakanana sy ampiakarana fitsarana toy ny MPS izay nesorina tao anaty kanala, maika fa misy fahatapahana lazaina fa tsy hininana tao. Eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany manao izay avelona sisa ireo mponina any Ambovombe amin'izao fotoana izao manoloana ny tsy fisitrahana raha fisotro madio eny amoron-dalana amin'ny lalam-pirenena eny no makaranipotaka ireo mponina ka io no ampiasainy amin'ny sakafo sy ny fiainana andavanandro. Kilometatra maromaro miala ny tanàna vao mahita izany, mijaly tsy lazaina intsony ny aretina mahazo ny rehetra indrindra ny ankizy vokatry ny rano maloto. Isaky ny 4 na 5 andro vao misy terna mandalo mpitondra rano izay vidina 2,000 ariary ny iray bidon amin'ny 20 litatra raha ny fampitambavao. Eto Madagasikara dia ny 7,700 ny malagasy no mbola tsy misitraka izay rano fisotro madio izay. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray nitoy androany ny fitokonan'ireo mpiantoka na vacataire eo anivon'ny office du bac. Fitokonana mikasika ny tsy mbola nisitrahan'izy ireo ny tambon-karamany volana Jolay sy Aogositra ary nilazan'izy ireo fa mila mandray andraikitra tandrify azy. Ny tompony andraikitra tsirairay mialohan'ny atongavany fitakina mafimafy kokoa. Avitra Solonaibe sy Mathieu Prince. Karamanay izy fa tsy tambon-karama satria dia tena sahirana nefa ny ankizy rehetrarehetra ato manambady amanjanaka ny akamarony manana ankizy ampidirina hianatra manana didy be da be sahany eny amin'ny tokantrano tsirairay avy zany dia mangataka tananjoa zahay satria ohatrany tsy mpiasa zany zay ty fa ohatrany hoe mangataka an'le izy raha mitady solution zany zay hoe aiza ny toerana takinay dia voariarira foana zay dia tsisy vahaolana hatram'izao fa tara lava le karama ampahamenjehana sa pahenjehana tsara ny tenenanay an'izany hoe mitaky zay satria tianay le asa dia tianay koa zay an'izay karama ara-dalàna. Mbola tsy valy zao mety hanao fivoriana zay dia eritseritra ny zavatra tokony atao manjapa valin'ny karamanay efa 2 volana zao ny anjasanay ankehitriny zay zao dia milamina an'izay zay rehefa mivaly zay dia ny irarinay iverina atsany ny karama zany hoe isaky ny alohan'ny le 15 an'izay karama foana zay aorinan'ny asana. Fa mitaitaindava ny mponina eny amin'ny manodidina ny fokontany sy manaritsosy anaty hazo isotreny amin'izao fotoana izao. Maro ny antony miteraka izany ary manao antso amin'ireo tompony andraikitra ireo mponina indrindra fa ny tokony hanohizana ny fisafona ataon'ireo hampitandro ny filaminana. Avitra Solonaibe sy Mathieu Prince. Manodidina ny 2 hatramin'ny 4 eo ny trangana fanendana eny amin'ny faritra indra ny filazan'ireo mponina eny amin'ny manodidina. Mafana avokoa ireo elakelan-trano sy ny arabe izay somary maizina rehefa hariva. Antony maro mahatonga ny fanendahana ho hatrany ireo mponina eny amin'ny manodidina
eo ny tsy fisinasa fa eo ihany koa ny tsy fitsasarana fa fitiava-kely ka mahatonga ity trangana tsy fandrimpahalemana mampikaikaiky ny maro ity. Raha nitranga teo aloloha teo dia tsy mikasitanana ireo olon-dratsy. Amin'izao fotoana izao anefa tsy izay no zava-miseho fa tonga amin'ny fikasihan-tana sy fampiasana fitaovam-piadiana maranitra izy ireo. Nalana vavy dia hiara-ny fanendahana avokoa ary namandeha tongotra ianao anankidiaran-droa hatramin'ny fanazavana. Fanendahana aloha zany tena nalaza be teto. Mety miheno tonga hatramin'ny resaka famonoana mihitsy ilay izy. Izy zany mety anjareo daholo na moto na bisikileta na hoe tomobile. Rehefa indrindra rehefa amin'ny arivariva iny tena hoe manahirana be mandeha. Ohatra anazy zao tena fa victime efa tratra. Misy miaraka amin'ny antsy mamono izy zany mamono. Za tena potika mihitsy ny tarehako re manontolo iny ny vatako tratrany zareo. Nefa andro mbola any amin'ny enina sasany mahery tao ilay izy. Taona nanendan'olana zao vehivavy be vokany nendany dia nidakany dia nenjera tena ratra. Raha ny manodidina aloha dia tsy namonjy tamin'ny fotoana nahatratra anahy. Fa matahotra zareo satria tamin'izay fotoana izay izay sy ny zanako noana dia valy lary zareo. Arakaraka ilay izy indraindray ilay izy ohatra ny tena mba mangingina kely fa indraindray misy indray andro misy olona efatra mivoaendaka. Maro tamin'ireo mponina teny amin'ny manodidina no anamarina fa tsy misy fandrimpahalemana eo amin'iny faritra iny. Fa noho ny tahotra sy ny mety sy ny arakaraka ho ataon'ireo olon-dratsy dia nisafidy ny tsy ho alaina sary sy feo izy ireo. Saika tanora avokoa no matetika manao ny asa ratsy toy izao hatramin'ny fanazavana ary matetika dia hoentin'ny zava-mahadomelina avokoa izy ireo amin'ny fanaovana ny fanendahana. Nandritra ny fandalovana tena toerana trano ny volakandro teo dia tsy nisy nisokatra avokoa ireo biraopokotany teny amin'ny fokotany anaty hazo isotry sy manaritsoa anaty hazo. Tsy nahazo nandindininy ihany koa ny teo anivon'ny polis-pirenena raha nanontaniana. Pejy ny fanatanjahantena kosa no hamaranantsika ny fahampalalam-bavao. Ny savorivory ny fanatanterahina ny fifidianana ny seksiona Atsimondrano taranjabaolina lavalava tamin'ity androany ity tetsy Bemasoandry Tosy noho ny tsy faneken'ireo filohana fileovana na kluba maromaro ao Atsimondrano ny firotsahan'ny filoham-pirinasa no isan'ny anton'izany ka voaterina jana mihitsy ity fifidianana ity. Avitra solondehibe Mathieu Prince. Olana matetika mitranga amin'ny fifidianana ny tsy fisian'ny fanajana lalàna amin'ny fehizany toy ny trangany seho androany najanona tanteraka ny fifidianana raha toka tamin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora atoandro ny voatondrana tanterahana izany. Ny rohatra nanakana izany avokoa ireo filohan'ny fileovana na ny klub izay tsy afaka nirotsaka tonga teny an-toerana. Maro ny anton'izao fanakanan'izao izy ireo ka ohatra amin'izany ny fangatahana tota-taratasy. Notsindrina izy ireo hatrany koa fa maro ny zavatra tsy mety hitan'izy ireo nataon'ity filoha seksiona teo aloha ity ary endrika fandikan-dalàna tsotr'izao no mitranga amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Inona ny idiran'ny fédération malagasy amin'ny rugby amin'ny fifidianana section? Atikena mihitsy zay mihitsy anisan'ny candidat izahay nirotsaka fa tsy navela nirotsaka satria tsy nanana an'ilay certificat de dirigeant. Zay lalàna vao miforonina ary io certificat de dirigeant io tompoko dia tao anatin'ny andron'ny zoron'ny élection no nangalana anazy. Fa olombetsy zay avao amin'ny zareo ihany naverina nasena nanao an'iny zay anlihana ny candidat tsy mitovy hevitra amin'ny tenany. Io zany tena fantatra mihitsy zao fa zareo malagasy rugby manakorotana an'ity rugby eto Madagasikara ity zay rugby efa marary. Tsy mety fifidianana io satria ny antony olona fidiana ny olona latsaka amin'io zavatra io. Sady ianao dia maty angamba reo vao alana araka ny tenin'ny sasany moa nanao amin'ny fédération araka misy miteny zay tsy afaka ala eto zany na ininina nataon'la dia zany ve dia tokony ho teny nefa ho sport no entina. Tsy saza ho an'ny olona be fanakanana ny toerana hoy ny filoha teo aloha. Mila janona ny fankalana sy ny tsy fitiavana olona iray raha tiana ny ampandroso ny fanatanjahantena. Fa ireto olona ireto tsy makasitraka amin'ny président fédération dia manakorotana amin'izao zavatra ataon'izao satria amin'ny fotoky olana io zany fizarana tamin'ity saison anankiray ity zany ny tompoky olana io tsy asakana an'io izy nanao inona eo izy satria tsy maintsy hiakatra eo amin'ny tsy mena olona zany fa olona mitabataba reo fa no mena an'io. Maro ny tsy nahafenina tota-taratasy notakiana tamin'ireo filohan'ny klub hoy ny mpikarakara ny fifidianana ary antony nandraisan'ny fédération tanàna azy ity ny olana lalovan'ny liga amin'izao fotoana izao. Io ngeny misy le tanatohatra section ligue ny fédération dia ny ligue koa nefa isika mahita fa ao anatina olana ny ligue Analamanga amin'izao fotoana izao
dia ny fédération moa zany no ny raha tanatohatra ny jerevana dia ny lehibe indrindra zany no anatin'ny mikarakara ny manampy ny fikarakana anatin'izao fifidianana zao. Efa nisy ny fampahafantarana mialohan'ny fotoana hoy avy eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina lavalava. Zavatra efa napozana ny mety hisian'ny korotana ho hatrany fanehoan-kevitra. Ny zavatra misy eo zany dia misy olona tsy mahafeno an'ireo dossier ireo misisika ny hoe zay komba ho candidat na dia efa nirefuseny seny teto toerana ary io tsy voe androany zao ane efa fotoana maromaro tao anatina réseaux sociaux izy io nandefa maro ray volana roa volana ary efa napozina ihany ny ohatr'izao. Ny malagasy rugby tsy afaka manindry délégué mihitsy satria entité samihafa, ndray avy amin'ny ministère, ndray fédération tsy mifanindry mihitsy ireo. Andrasana araka izany ny fotoana mety hamerenana ity fifidianana ity, fa raha ny fantatra dia efa misy maromaro ireo section nahavita ny fifidianana manerana ny nosy. Ankilany kosa dia niondrika teo anatrehan'ny Aostralia ny ekipam-pirenena malagasy Maki Ladies tamin'ny lalao voalohany natao tany Kapton izay lalao lalaovon'ny olona 7 ny volakandro teo amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany. Isa mavesatra 7 no aotra no nisarahana ary nampalahelo ihany koa ny zavan-tranga satria dia tsy nanana afa-tsy maillot iray izy ireo no entina niatrehana ity lalao goavana ity ka notoloran'ny ekipam-pirenena Australiana maillot fampiasa rehefa manao fizaran-tena. Ny tranga tahaka izao dia mampametra-panontaniana ny rehetra hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ny fédération sy ny ministère amin'ny fanohanana ny fanatanjahantena eto amintsika. Tapitra trondra ny fampalalam-baovao tompo klasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarainao aorian'izao fampalalam-baovao izao moa ny horonan-tsary fanadihadiana momba ny mpanjaka vavy ny Angletera izay ny ambo teo amin'ny fahaenina amby 9 taona ny omaly izay manana tantara ihany koa mifamatotra tamin'ny Madagasikara. Aorian'izay kosa ny fandaharana ahona marina, ny fandaharana Global News ary ny horonan-tsary mitohy mitondra ny lohateny hoe Gli épisode 3-4 Wairamood Apocalypse io kosa no lohateny horonan-tsary ny miseho atolotry ny ambiasa ho anao amin'ity androany ity. Ny tena kosa mametraka ny manapitafa amin'ny rapitso indray avelo maro toboka.